manoloana iny lozam-pifamoivoizana iny moa fodenaneo ny firaisan-kina tsy tamin'ireo niarambonina ny fikambanan'ny zanaky toliara na fizafato androany ary dia teny amin'ny HR filoha ny bureau national ny fikambanana izay mitarihan'ny filoha lefitry ny CST Maharanty Jean de Dieu vola ravoavy hatrany eo amin'ny sarintsiry Rakotarson. Ametraka fitoriana ary andraikandraikitra amin'ny fanairana ny tompony andraikitra manoloana ny lozam-pifamoivoizana mateto-tranga amin'ny lalam-pirenena fahafito ny fikambanan'ny zanaky toliara na fizafato hoy ny filohany Maharanty Jean de Dieu. Ny filoha lefitry ny CST izay nilaza fa noho ny tsy fandraisana andraikitra no antony mitarika ny lozam-pifamoivoizana ary anantona tsy ho ela mitatotra sy ny ministera ny fitaterana ny fizafato. Jerezao fa mampalahelo fa Ramatoa Bevoka, Ramatoa Renim-pianakaviana maratra misy ana dimampolo any mampalahelo zany. Ny fananana very moa fa tsy tenenina tsony satria be ny mpanao loatra. Vola zavatra nentina rehetra tsy misy hita. Le olona tompony naratra tsy fantany ny atsimo sy avaratra. Izay hoe zao aloha zahay dia manenjika le hoe mandevina aloha. Fa rehefa avy eo zahay dia tsy maintsy hanao action ny fizafatoa any amin'ny ministère ny transport, any amin'ny syndicat de transporteurs. Fa tsy avelanay vitavita ho azy ohatran'izao no zavatra loza ohatran'izao. Zay zany no tena petaka eo. Raha nilazainy zareo dia ny halavan'le entana tao ambony 2 mètres. 2 mètres ny entana tao ambony. Efa nisy ny teny ny ireo mpandeha ireo hoe mety ve zao ataonareo zao nefa dia mbona ampisesika any le entana. Ka voaporofo fa resaka ny fiviliana tournant ao be enjy dia hitanareo moa fa raha ohatran'izany le entana le centre de gravité le tômôbila tsy voafehitsony dia tonga le loza. Ka zay izay teo hoe tsy vitany mandevina fotsiny zay tsy mitsabo fa tsy maintsy hanao zay action rehetra tokony ho izy na na ministère du transport na any amin'ny syndicat reo indrindra moa resaka judiciaire dia tsy maintsy ho ampinay ro abanay reo. Androany dia nampiseho firaisan-kina ny fizafato ary nampiseho vohika avy mahatratra nitondra fanampiana ho an'ny arambony.